Ia, fanambarana maika be zany fa ohatran'ny tena gaga be aho mahita an'ity resaka atao anaty Facebook ity hoe arofina daholo le bisikletan'le olona mandeha eny an-dalana, tsy mahazo miditra vilona. Tena hozy ahako hoe fa ahoana ary? Nareo rangahy tena mahita tao nareo, mahita tao nareo raha maître tena cause. Inona ny antony anakanana ny bisikleta tsy hiditra vilona ary aloha raha izay? Fa misy inona le vilona? Fa maninona le vilona? Ato mantsy misy commentaire zao dia ohatran'ny miteny hoe vilona ny resahana. Fa inona moa ny zavatra misongadina ao anatin'izany vilona izany? Nitaisiny amany ary mameno an'izany vilona izany, beta be ny miparitaka eny ampovoan'ny Analakely eny. Dia inona izany ny zavatra misongadina ao anatin'izany atao hoe vilona dia sakanana ny bisikleta? Mbola averiko foana aho fa manery amin'ny malagasy daholo ity zavatra rehetrarehetra ity. Nefa nareo dia ohatran'ny mamboly olana foana isan'andro isan'andro izao. Dia sakanana le bisikletan'le olona dia tonga dia rofina. Reo zao anaty 4x4 daholo, bisikleta tsara tarehy. Bisikleta izany amin'izao efa lafo vidy. Fa ao dia taingim-by ao dia misy ny sasany izany simba dia tsy maintsy hividy piesina ohatrinona indray hanoloana an'ilay izy. Ny andehakany iny mbola hanahirana. Tena tsy azoko rangahy le ao anatin'ny ati-dohanareo hanaovanareo an'ilay zavatra. Satria ny zahay vahoaka sahirana no hianjadian'ilay izy dia tsy maintsy miteny izay. Ny bisikleta nge dia moyen de transport. Ary fantatrareo tsara fa ny malagasy mbola sahirana, tsy manana an'izany atao hoe fiara izany daholo. Nareo manana fiara ary manana fiara tsy iray nareo fa efa mihoatra ny 2, mihoatra ny 3. Dia nareo izany tsy voasakatsakanao anatin'izany fa anareo ve izany ny arabe? Sa antsika mirantsika amin'ny vahoaka malagasy irahantsika? Sa anareo manokana ilay arabe? Dia sakananareo ny bisikleta nefa io ny fomba anankiray hoentin'ny olona mandeha miasa. Maro ny olona mandeha miasa mitondra bisikleta izany. Dia tsy azoko hoe maninona ny rofinareo, tsy avelanareo hiditra anaty vilona. Ino ny lalana? Mety ao amin'ny vilona koa ary izy miasa. Ny patron sy ny mpampiasa tsy tia lalanao raha tara ianao. Tsy excuse mihitsy amin'ny mpampiasa izany hoe mbola nisisika bus ramose ka tara. Izy nefa tsy manana tomobilina rahateo, tsy manana fiara ka tsy maintsy bisikleta no ananany. Ary izy koa tsy mbola manam-bola hividanana an'izany atao hoe moto, satria tsy maharaka ho hividanana an'izany solika izany ny ao am-paosiny. Amin'ny karama kely dia bisikleta ny ananany dia androany nareo manasakana. Sakananareo tsy azo ampiasaina izany bisikleta izany. Fa ahoana loatra le fahaizanareo mitondra an'ilay firenena, hoentina aiza ilay izy. Fa toa ohatran'ny hatreto aloha izany ny zavatra hitako dia mampahory vahoaka daholo izay zavatra ataonareo. Mampahory vahoaka daholo. Izay tsy manana vahaolana nareo. Fa ny anareo ny zavatra tena mahasosotra dia tonga dia ny fanasaziana no miantra avy hatrany. Izaho zao tena mbola tsy naheno mihitsy na tamin'ny tele na tamin'ny radio ny filazana hoe tsy azo hitondrana bisikleta anie eny amin'ny vilona, na tsy azo hoentina anie amin'ny bisikleta. Fa tapitapika eo nefa ianao izany mandeha miditra vilona ianao dia tonga dia rofin'ny pôlisy izany. Ny bisikletanao dia tonga dia anaty 4x4 dia hoentina ho aiza, hoentina ho aiza. Tsy haiko na mahazo taratasy koa izy ireny hoe ity ny taratasy angalanao anazy na tsy mahazo, tsy fantatro izany. Fa ny zavatra hitako eto amin'ny sary aloha izany izao dia io. Mafy ho amin'ny malagasy tena mafy. Nareo antenaina miratra indray ity vao maika mampivandravandra ilay fijaliana mianjady. Mety misy antony anaovanareo an'izany fa ny fanontaniana mipetraka dia ity. Fotoanan'izany ve izao? Fotoanany ve? Malagasy efa tena mijaly ao anatin'ny fahoriana rehetrarehetra. Fotoana koa ve izao angalanareo any moyen de transport eo hoentiny hamelomany vady aman-janaka? Ary eto ny anareo ohatran'ny tsisy fanavahana raha izao sary hitako izao. Raha ohatra hoe taksi bisikleta ny resahanareo dia mety mbo maka ny côté anareo ihany hoe taksi bisikleta. Tsy hoe tsy rarana izy ny tsy asa satria fivelomana io. Malagasy efa tsy miasa sa andeha hangalatra daholo ny ray. Fa taksi bisikleta hatreto ny limitiny. Moa ve tsy efa nisy resaka an'izany ny tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha Iary Lala Ramanantsoa hoe hatreo Anosy ihany ny fetrany bisikleta taksi bisikleta. Nga tsy mananaraka an'izany moa izy ireo, nga misy taksi bisikleta makaty Analakely fa raha misy ny miopefy dia ireny andraisana fipetra. Fa eto izany ohatran'ny hoe olona tsotra izao mibaby kitapo, olona tsotra dia andeha hiasa izy na ohatran'izay, na mankafy bisikleta izy dia mba manao randonnée sy ohatran'izay dia tonga dia horofinareo izany le fananan'ilay olona. Inona tsy itovizan'ity amin'ilay perquisition tsy manana taratasy? Perquisition tsy manana taratasy, tsisy alalana, tsy ara-dalàna izany amiko, tsisy fampiomanana. Aeritrereo ohatran'ny ao an-tranonareo vao miditra avy any izany dada dia tonga dia tsisy resaka tapoka fa mankafy kely dia lakona ilay zaza. Izany ny zavatra ataonareo. Tsisy resaka dia mamoromorona zavatra tapoka eo. Lalàna aiza izao misy an'izany hoe tsy azo andehana hatramin'izay 80 taona mahery ny 5 ambin'ny 80 taona izao tsika. Mbola tsy nisy nanakana bisikleta tsy nandeha teny amin'ny vilona izany. Ny any amin'ny firenena mandroso ary raha tsy ilaza fotsiny hoe Rwanda.
roa andara no zaraina bisikileta vera maimaimpona daholo ny vahoaka, ary na eny tanina mihitsy mbo tsy hampiasa ny fiara kodiananany zareo raha tsy ohatra nga hoe urgence, hoe misy zavatra vonjy maika tena ilaina maika na hoe andeha ny lalana lavitra, zay vao mampiasa fiara. Fa raha mbola manodidididina ao amin'ny faritra misy anazy de bisikileta no andehanana. Ny any Chine fantatritsika izany fankafizan'ny Chine zany hoe bisikileta zany moyen de transport zany any Chine. Taty aoriana moa zany nanjary ohatrany hoe manana fahefana mividy zareo de moto no lasa be da be, fa mbola betsaka koa mampiasa an'izany atao hoe bisikileta zany. Fa mandroso no Rwanda azy tsika, mandroso no Chine azy tsika, mandroso no firenendehibe azy tsika, noho itsika indray ny tonga de manana système mampihoatra an'izany andeho sakanako ny bisikileta de tsy azo andehanana bisikileta ny any ville de rofina le bisikileta-n'le olona de miditra fourrière reo sa makaiza sa hisy hivarotra indray reo fa any. Tena mandreraka nareo tena sérieux. Matony any amin'ny tany mandroso sakanana ny bisikileta tsy hoe ny amin'ny ville, misy lalana natokana andehanany ary manaja ny olona rehefa misy zay zavatra zay le ataoko hoe vahaolana aloha vao raha ohatra anao an'izay nareo. Rehefa misy zavatra hitanareo ka hoe tianareo hoe mety eritreretinareo fa mety asoy aloha ny vahaolana, asivo ny lalan'ny bisikileta naiza na any amin'ny ville io na eny amin'ny sisiny io na any amin'ny périphérie, asivo ny lalan'ny bisikileta de tsy mametsina anareo amin'izay zay rehefa mandroaka an'le tsy manara-dalàna miditra any anatin'ny autoroute nareo na inona. Fa eto tsy misy lalana natokanareo an'ny bisikileta fa tonga de rofinareo amin'izay zay mitsofoka any anaty ville. Ary ny tena masosotra de ity, io lalàna maikamaika tsy hoe lalàna moa zany le izy fa io zavatra apetrapetraka maimaika foana io mandritry ny 5 volana indray zany anaovanareo an'io, 3 volana de rehefa atsy mahazo mitondra daholo ihany. Zay le mahatonga an'le ohatrany hoe lasa filambanana le izy, manao andrakandrana nareo nefa ny andrakandrana mahatezitra vahoaka. Aveo koa le fanontaniana hoe fotoanany ve zao, fotoanany tokony anaovana an'izany fangalana fananan'olona zany ve am'izao efa mamay be ny resaka sécurité. Rehefa tsy mahazo bus zany ny olona noho ny sisisika sy ny fanenjehana an'izany atao hoe bus zany de andeha tongotra zany izy mandra-pahatonga any an-tranony. Ohatra hoe tsy mahazo bus na lasoro izy satria tara fioravana tany am-piasana de andeha tongotra zany izy mandra-pahatonga ny lasoro. De vao endaka izy ery ananiny ery de ahitana fatin'olona indray rapitso. Raha ohatra izy nandeha bisikileta de tonga alotany trano, tonga ara-potoana. Fa orofinareo ny bisikileta satria tsy mahazo miditra ville. Tena tsy azoko mihitsy ny fomba hitondranareo an'le izy. Mampahorina reo fa tsy manao zay vahaolana hoentina hitondrana an'le izy any amin'ny tsara. Fa izay zavatra ataonareo aloha hatreto, ialako tsiny aminareo, afaka manambara ny hevitro manokana na faly nareo na tezitra. Fa ny zavatra ataonareo de zavatra mahasorena daholo ary mahatezitra sy mampahory ny vahoaka malagasy. Mieritrereta, kozy, mieritrereta.